Anjorbe io kosa no tanàna nisafidian'ny candidat Ira Jonarmampianina notsidihana tamin'ity androandroany ity namafisiny tao amin'ity tanàna Anjorbe ity ary ny tokony hampanjakana ny fihavanana eto amin'ny Nosindao raha antsika ny akon'izay diany izay. Manamafy ny tokony hitoriany rehetra ny fihavanana ny candidat Ira Jonarmampianina tao anatin'ny kabary nataony nandritra ny fitsidiana ny tany Anjorbe. Tsy lalàna zany association maro samihafa io na avy amin'inona na avy amin'inona na fiangonana io dia raisitsika daholo satria mifampandrosoana ny firenena dia ilana an'izany rehetrarehetra zany ary mbola nampianay hoe tsy hoe mivelatra fotsiny amin'ny lafiteny rehetra izahay fa mitory ny fihavanana arariny loatra randroany miresaka fihavanana satria zany fihavanana zany tsy atendromolotra fotsiny fa tena iainana zany zany zaraiky aminao zany ery vaovao zay tiako atolotra atsika rehetra miresaka hoe fihavanana isika dia tsy maintsy miatomboka amin'ny fifampitokisana aloha izany fifampitokisantsika ireo fifampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka hoetiny zay ny zava-dehibe ary zay ny fototra tsy maintsy aingana mba anorenana firenena matanjaka sy firenena manan-karena ka zay fifampitokisana izay dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ametrahana azy. Manoloana ny fanambarana samihafa manohitra amin'ny firosoana amin'ny fifidianana dia nanamafy izy amin'ny tokony hantanterahana izay anefa laza ny antony ihany koa izy. Misy mantsy ny milaza fa mbola tsy any zao mbola zavatra hafa ny tokony hatrehana amin'izao fotoana izao hoy zay hoe efa maika ny vahoaka efa maika hampandroso ny fireneny ny vahoaka efa maika hifidy ny vahoaka noho izany dia ny akolafika rehetra misy eto amin'ny firenena dia entanina mba hiroso amin'izany fifidianana izany daholo. Nanana ny toerany lehibe tamin'ny tantaram-pirenena moa i Anjorbe adidin'ny filoham-pirenena ny manome ho avy mamirapiratra ho an'ny malagasy rehetra ary matoa zay tonga eto Anjorbe dia fantatray ary izao manam-porofo an'izany fantatray fa ny ponina Anjorbe raha teo amin'ny tantara dia ponina efa mahery fo teto amin'ny firenena. Asanareo ankizy raha malala an'izany hoe inona n'Anjorbe an'Anjorbe ny voalohany zay n'Anjorbe dia le teny hoe zoro aty amin'ny zorony avaratra atsinanana ny faharoa ary izay indrindra ny tiako tenenina nareo raha ankizy le hoe nareo ange Anjorbe dia taranaky ny mahery foa le izy zoro tany no ny afena nyreo mena lamba tamin'izany fotoana zany tany nanaovan'ny zareo mitetika anosena ireo mpanjana tany zato taona mahery lasa izay karaha tamin'izany fotoana zany zareo na atosika an'ireny androany mino aho fa raha miaraka amin'ny hery vaovao nareo atosika amin'ny fahantrana. Nampiseho ny fahavonona ny tondra fampandrosoana ho an'ny Anjorbe sy Madagasikara ny candidat ny hery vaovao an'i Madagasikara Ira Jonarmampianina.